hatramin'ny namakisika ny boky Genèse hatramin'ny tantaran'ny Abrahama, ny tantaran'ireo patriarka, ny tantaran'i Josefa, ny nitombony zanak'Israely tany Ezipta, dia mitohy indray amin'ny Exode nanafahan'Andriamanitra ny vahoakany. Ireo vahoaka ireo nafahan'Andriamanitra tany Ezipta satria hoe hitan'Andriamanitra ny fahoriany, hitany ny tebitebiny, hitany ny fizaliany, ka nitaraina tamin'Andriamanitra ny vahoaka. Niantsoan'i Moïse Andriamanitra teo amin'ny kirihitr'ala mirehitra nefa tsy may, nanambara ny anarany hoe izao lay Andriamanitra efa nanao zavatra be dia be tany aloha, mbola hanao ankehitriny ary mbola hanao zavatra ngeza be koa amin'ny ho avy. Izay ny dikany hoe Yahweh, ataontsika moa Yahvé, izay ny dikany. Izay ny dikany anaran'Andriamanitra hoe iza ny anaranao. Misy dikateny somary petatoko moa manao hoe zavy lay misy. Dikateny ny septante io teny Grika. Dia ny azy ny être ny azy no ilazany zavatra ny Grika amin'ny filozofia, ny être. Dia ny fanohitra amin'izay non être. Fa tsy mba ohatran'izay milaza ohatran'ny hoe zany zavatra statika io ny toetrany dia ohatran'izao. Fa ny Hebreo ny fomba fisainany Andriamanitra zany mihetsika zany, manao zavatra zany, dinamika. Dia izay ny agnaran'Andriamanitra zany tsy mba milaza sahala hoe atsika izao mahita hoe ny zavatra toriana io ataontsika eo fandriana satria eo ny mandry. Ohatr'izay fomba famaritana Grika izay satria andriana eo dia atao ho fandriana. Dia izay ny Grika rehefa manome anaran'Andriamanitra izao lay misy. Fa ny Hebreo kosa ny azy dia izay milaza dinamika hoe mihetsika sy manao zavatra Andriamanitra miasa. Iza ny anaranao izy misy rehefa hanafaka ny voaka dia hoe izaho ilay efa nanao zavatra tany aloha ary mahavita aho rehefa manao ankehitriny ary tena manao ary mbola hanao zavatra goavana amin'ny ho avy. Dia io no anaran'Andriamanitra. Ka izay nahatonga andry Moïse zany resy latraka dia nitaona ny vahoaka hiala tany Ezipta. Nisy any moa zany ny olan'olana sy navelan'ny Faraona satria main d'œuvre be ny vitan'ireo vahoaka ireo dia rehevotsitra izy dia tsy sanompo sy asa fa kosa kapohan'Andriamanitra tamin'ireo feromaro 10 farafahakeliny dia hoe mandehana anareo fa mampahita losany taninay. Dia nisy ny paka lalana iray namoahan'Andriamanitra azy izay rehetra tetenana ny ranjanak'ondry ny tolambaravarana dia tsy hidirany an'izay ny fandrikanana. Ny Egyptianina tsy nahalala an'izay mba consigne sy torohevitra izay dia ripaka zareo dia lasa moa. Ity voalaza androany ity fitanan'ny ranomasina mena tadidin'ny Israely mandrakizay io ary eo no mifototra ny tantarany. Io nanafahan'Andriamanitra azy tany io. Nalan'Andriamanitra tamin'ny tany fanadivozana mba ho afaka manompo azy any amin'ny tanina mpanantenana. Mazava dia mazava ny vaky teny teo dia tsy ho voasako sy ny tantara. Fa ny zava-dehibe dia miverimberina zany amin'ny salamon'ireo zody amin'ny fivavahany io fitantarana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra nanavotana azy tamin'ny paka io. Dia nanao tononkira zareo saotra an'Andriamanitra. Ary isika kristiana ihany koa rehefa avy miala amin'ny fahotana ka mitany ranomasiny batemy sy ny fiazahana amin'ny fiainam-baovao fiainana maha-kristiana, tandidina mako ny fitana ranomasina mena ity fa milaza amin'ny fiainantsika miala amin'ny fahotana andevozin'ny demony fa findran'Andriamanitra amin'ny fiainam-baovao dia izay mandresy ozy ny apokalipsa dia hirany Moïse hoe lasa mpandresy. Ka isika ihany koa zany dia amin'ny fiainantsika andavanandro isika no mitany ranomasina mena miala any Ezipta ny fahotana sy ny fanandevozan'ny demony manaiky io taritin'ny Moïse dia ny Moïse tsika dia i Kristy dia tafita isika. Anisan'ny mba raisitsika kely ary amin'ity vaky teny voalohany ity tafaran'io zava-mahagaga ny fitanan'ny ranomasina mena hoe avitra ny vaok'Israely. Fa ny Egyptianina fahavalo kosa rendrika tao, i Faraona mitaingy sovalony sy ny sisa miaramila dia ozy ny namaraparana azy tao hoe nino ny tompo sy Moïse mpanompony ny vahoaka. Nino any Moïse, nino an'Andriamanitra, nino ny tompo sy Moïse mpanompony ny vahoaka. Andriamanitra mako matetika zany tsy dia tonga dia hoe Andriamanitra avy any tonga dia izy no mikapoka na manavitra fa mampiasa olona mandrakariva. Zay reo amin'ny Baiboly izay no mahatonga ny fiantsoan'Andriamanitra be dia be io satria tian'Andriamanitra mandrakariva miasa amina olona izay fidiny sy irahiny hanavitra ny vahoakany. Dia nino ny asa nataon'Andriamanitra ny olona izay asa nitanterahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Moïse mpanomponya. Zava-dehibe io tsy hoe nino an'Andriamanitra fotsiny fa ireo mpitarika, ireo olona petrak'Andriamanitra hitarika eo ino ny vahoaka. Amposihana antsika kristiana satria be dia be ny olona zao dia hoe nay tonga dia mivavaka mivatana amin'Andriamanitra, amin'Andriamanitra no mangataka soa, amin'Andriamanitra no misaotra, amin'Andriamanitra no mifona ny fahotana. Inona no azonao atoko fa voavela ny fahotanao? Fa amin'ny alalan'ny pretra isika mikofesy dia henontsika misy ny teny famelan-keloko dia hoe
avy amin'Andriamanitra zay. Katolika mahalala tsara fa amin'ny alalan'ireo olona irain'Andriamanitra indrindra ny miampita ny fahasoavana. Ary na ny fahasoavana tao amin'ny hazo fijaliana lazain'ny katesizm'ny fiangonana katolika dia hoe marina fa totosan'i Kristy teo ny famonjena, fa io famonjena io raha tsy zaraina sy raisina tena ho an'ny tsirairay vokatry ny finoany dia tsy hoe avy hatrany dia mandahitra aminao na iderana hoe dia misaotra anao Jesosy fasika ao anay no isory vonanay tao amin'ny hazo fijaliana. Mandray azy amin'ny fonao manokana ve ianao amin'ny alalan'ireo sakramenta samihafa. Azy sakramenta zay tsy fotsiny hoe anasa ho atany Andriamanitra ny sakramenta fa amin'ny alalan'ny olona sana hoe Moïse mpanompony. Ka sady mino any Moïse mpanompony no mino any tompo. Any amin'ny boky faharoan'ny tantara dia voalaza any zay hoe raha te ho lava andro iainana ianao, te hambinina ianao dia minoa ny tompo sy ireo mpisorony ary ireo mpaminaniny. Tsy misaraka zany zay. Minoa, tiava ny mpanompony sy ireo mpaminaniny, tsy sarahana ny fitiavana ny tompo zay. Isaorana zay efa tia mopera. Efa tia an'ireo ataoko zay mpiasa an'Andriamanitra na ny pastoranareo ninina zany fa izay tsy misaraka hoe sady tia ny tompo no manaza ny mpisorony sy ny mpaminany sy ny sisa satria izay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Amarana anazy ary amin'ny evanjely ty teny Jesosy ty inona ny dikany. Iza moa ny renitra ary zovy ny rahalahiko dia nanondro izy hoe ireo no raita-po amiko, ireo ny fianakaviako, fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ny fianakavian'i Jesosy. Le eo Jesosy tsy manafoana hoe sareniko koa anao raha Maria, reto cousin sy cousinako reto tsisy irara iko anareo. Tsisy an'izany. Tratranga metratronga rehefa mopera dia baibaina igny mahazo rivo ny agny mady sy ny agny miria tapika ry mamanay sia. Fa havana aby kosa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Io zany tenen'i Jesosy. Fa ny zavatra tena mahaliana dia hoe inona le hoe sitrapon'Andriamanitra. Io zany, izay rehetra manao sitrapon'Andriamanitra raha hita-po amin'i Jesosy zany hoe tiana tena izay ny tena zanak'Andriamanitra. Satria Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Aza raisina amin'ny fomba fiheveritsika hoana sika rehefa manana zaza madiry dia hoe ataovy rehefa izay sitraponareo. Tamontsika ohatr'izay maka fahazontsika hoe sitrapo dia mandeso ny dika. Dia be sitrapo. Marina sa diso izay? Izay ny andraisantsika ny hoe sitrapo. Fa ny atao hoe sitrapo dia hoe sitraky ny fo. Tena mahafaly ny fo, akatoavy ny fo men'Andriamanitra bravo ianao satria tiany le zavatra ataonao. Fa tsy le hoe dia tatazinay moa izay sitraponao atany fa dia tora-bato atany ambony. Izay raha resitsika hoe sitrapo, izao hoe sitrapon'Andriamanitra diso izay. Tsy izay. Satria tsy resaka sitrapo ohatra fiheverantsika izay le hoe manao sitrapon'Andriamanitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hamasina antsika. Ny fidy antsika tao amin'ny Kristy talohana aorianan'izao tontolo izao Andriamanitra mba ho masina sisy manaseny eo anatrehany isika, izay ny sitrapony. Bonne volonté. Sitrapon'Andriamanitra hoe izay ny zavatra mahafaly an'Andriamanitra hoe rehefa masina isika faly Andriamanitra. Rehefa tsy manasiny isika tsy fananasika sy ny fitandremana ny didiny, fanazantsika ny olombelona miara-miaina amintsika, fanazana ny zavaboary, andromoka, dradraka sy ny hazo maniry ireo. Rehetra manko asika dia mety rehetra Andriamanitra sy ny olombelona ihany zavaboary koa. Izay mahafaly an'Andriamanitra izay. Dia reto visivisy Masindapaoly miteny fanevany any Sandrata. Ny hanamasina ny tenasika no sitrapon'Andriamanitra. Ny hanamasina ny tenasika. Ny atao hoe fahamasinana zany tsy hoe milamindamina ny akanjo dia ny saplenao ngeda dia ngeda dia ngeda, lakroa vavety dia vavety. Tsy izay ny fahamasinana fa fiezahana hanana ny toetra an'Andriamanitra. Sy hanana azo manontolo fa mpamezaka tsikelikely. Ohatra ianao olona tezidava taloha misy zavatra tokoa mahasosotra fa mba mandefitra anao afaka pitso sy ny namany. Misy olona miavonavona aminao ianao manao dingana hiavana aminy. Izany ny atao hoe masina zany satria maka ny toetra an'Andriamanitra, mba mamindra fo, mba miatra, mba mijery ny fahorian'ny namana, mba micomprendre, mba mitretrera fa ilazany olona problème fa tsy hoe ampianao tsara izay. Fa toetra an'Andriamanitra zany mba ezahana toetra sika kelikely ary na dia mba raika fotsiny aza mba nagnanao dia mifameno tovy makaraiky amin'ny toetra an'Andriamanitra ohatra be fitiavana. Raha lahiko ato miezaka mba misy toetra an'Andriamanitra anankiray mba hiainana, makany isika rehetra mitambatra afaka magnova an'izao tontolo izao. Izay ny sitrapon'Andriamanitra hahamasina asika izay. Fa rehefa isika mivavaka mameno fiangonana lohalika efa sola misy amin'ny fanaovana adoration nefa ny fo rasy dia rasy. Tsy mahay fampitondra ny fiarahamonina herim-po verimaina fanahin-demony izay. Dia izay zany sitrapon'Andriamanitra ary farany mba resako amin'ny sitrapon'Andriamanitra moa dia ny hoe roa. Jesosy miteny hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia mba tsy hamelako izy very na dia iray aza amin'ny olona rehetra.
Misy olona dia rehefa hoy ny anona mba niditra am-piangonana indray mba nivavaka olona dia tena mpanao rasy amin'ny fiarahamonina sy nivavaka dia inona angary mba nataony tam-piangonana ny any miasara vela sy mba hanaro sarongana iny rasy ataony mifalia fa ny sy hahaveriny olona rehetra aza ny sitrapon'Andriamanitra teneniko amin'ny district agny hoe anareo komity tena nandana maka amin'ireo olona samiditra am-piangonana raha iny malaza sy tamanao voka raha iny misy no atogno any ny amin'ny pastoral mako misy an'izay hoe misy ny atao hoe pastoral d'encadrement sika mianakavy efa masinaty ro fampikolokolo fa zay ny zay so mandehana amin'ny odro very zay ny atao hoe annonce ad extra asan'ny diacre zay any amin'ny spino misy no adiditsika efa pino zany manampy azy zay sitrapon'Andriamanitra mba sy hisy very na dia iray aza dia ny farany any tenainiko tamin'ny teny fanokafana teo izy hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapony na dia fahoriana miantra aminao io isaoran'Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra zay miova ho azy ny fandraisanao ny zavatra problème dia misy samy manana ny azy fa ny degré no samy mitovy fa kosa rehefa isaoranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra iainanao na ny mahafinaritra na ny problème na ny rasy ataon'olona anao isaoran'Andriamanitra zay ny sitrapon'Andriamanitra zay isaorantsika Andriamanitra ray fa izany ny sitrapony ao amin'ny Kristy ka hay makasitraka na isika hay isaotra ary zay moa no tenensika foana amin'ny sorona masina hoe dia izao sorona fisaorana izao fa zazaniny eto amin'ity hôtely sy sapelina na fiangonana le hoe misaotra an'Andriamanitra na tenenina fotsiny fa io zavatra andavanandro na ny olona mifanena aminao isan'andro hoe misaotra anao Andriamanitra fa mety tsy kisendrasendra no fakalalako tamin'iny olona iny fa misy sitrapona hitanao sy zavatra tsika any zany fa misy sitrapona ka isaoro ny zavatra rehetra rehefa mahay misaotra sy makasitraka isika ho men'Andriamanitra ho azy ny sisa ho fanampony amin'izay isika vao tena zanak'Andriamanitra raha hitapo amin'i Jesoa reniny rainy anadahiny sy rahalahy amen.